Eo anatrehan'izay fitokonana tanterahany syndicat eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany zay dia nitondra ny fomba fijeriny avy hatrany ny sekretera jeneraly n'ity ministera ity nanambara ary ny tenany fa tsy azo aloha velively na tsy azo efaina ny fangatahana izay tanterahany ireto syndicat ireto araka ny tapaka teo anivon'ny gouvernemanta dia misy ihany koa ny hevitra izay nomeny. Marina tokoa fa misy izay fitokonan'ny mpiasa ny fizahantany amin'ny amin'izao fotoana mikasika ny fitakiana prime. Io zavatra tsy hoe zavatra vaovao fa ny fampirisana foana izy io nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona teo satria ny fangatahana nataon'ny mpiasa dia napetraka andreo tany amin'ny farafaran'ny taona 2012 no fangatahana fitakiana prime io. Mazava ho azy zany fa raha arabola io araka fiteniko foana hoe setriky misy cadre juridique ipetrahany zany prime zany na eo amin'ny mahalalana azy na eo amin'ny lalàna ny fitantanam-bola. Ka zay rehefa nipetraka le fangatahana zany dia nanao projet de décret zay tany amin'ny fanjakana fa kanefa nivaliny zany mbola tsy opportun amin'izao fotoana zany tsy zaka ny fanjakana zany fa nomezina prime zany raha amin'izao fotoana no resahana. Kanefa marina fa teo le fitokonana dia nisy foana ny fampirarahana teo amin'ny mpitondra sy ny syndicat kanefa tsy endriky tonga amin'ny tanjona izay tadiavin'ny mpiasa ilay izy ka izay mahatonga ny fitakiana amin'izao fotoana. Endriky foana rehefa mihaona amin'izy ireo tenako dia tsy manidy varavarana mihitsy ary izay koa mampitondra ny tenanay amin'ity ministera ity dia misokatra foana ny varavarana anaovana izay dialogue hitadiavana ny vahaolana mikasika izao fitokonana.